raha fampanaraka ny raiva eto Mahajanga Amborovy misy ny ekara Masombavy Tereza Jesosy Zazakely. Eto ihany koa toerana misy ny paroisse itantanan'ireo rehetra jesuita koa itantara mombamomba ny fiangonana sy ireo zavatra rehetra niaina nandritra ny fotoana maro isika zany koa arao hatramin'ny farany. Matahorany tompo ary manompo azy ampanitsiny sy fahamarinana. Josué 7:20. Faly miarahaba antsika rehetra mpanaraka ny RTP Live ary misaotra ihany koa eto am-piandohana ny RTP Live izay mitondra ny fampahafantarana ny fiangonana eto Amborovy ho antsika rehetra na eto Nosy na any Andilambato. Eto am-piandohana dia hozaraina amintsika ny tantaran'ny fiangonana ka atolotra any Andriamatoa Ralaya Jean-Baptiste ny fanolorana ny tantaran'ny fiangonana izay taranaka ireo kristianina voalohany teto amin'ny paroasy Amborovy. Miarahaba ny RDB Live, ny fiangonana paroasy Jesosy Zazakely eto Amborovy dia fiangonana fahasivambifolo niorina teto amin'ny diocèse Mahajanga tamin'ny taona 1949. Ny niorenan'izay zany ny taona niorenan'ny fiangonana. Fa talohan'izay kosa dia nisy ireo ray aman-dreny, ray aman-jery-pera sy fara Marie Estera izay aviana Fianaratsoa nilefa tamin'ny andron'ny fanjanahantany tamin'ny Vazaka tonga teto Majunga izy ireo. Rehefa tonga teto izy ireo matsapa fa kristianina dia namorona fiangonana ka mba hitaonan'olona mba hivavaka. Ka tamin'izay fotoana zay dia tao andrefan'ny EPP Amborovy no misy ny zanam-piangonana naorinan'izy ireo. Nitarika ny olona mba hivavaka izy ireo tamin'izay fotoana zay. Mafy dia mafy tokotra ny asan'izy ireo satria niaina tamin'ny fomban-drazana ny olona tamin'izay indrindra ny fanafody gasy ary ny fanaovana tromba tamin'izay. Kanefa sarotra tamin'ireo zay ka tsy nankivy andreo nefany fa niezaka hatrany izy ireo ka dia nahazola ihany ireo mba hivavaka zany. Ka nisy zany ireo katekista nanampy andreo tamin'izay fotoana zay dia Randriamasy Jean-Baptiste Mivady sy Vola Germaine. Ireo nanampy any Randriamitsiry-pera sy Rafara Estera tamin'io fotoana io. Ireo zany ro nitondra fivavahana teto tamin'ny alalan'ny zanam-piangonana io. Ary tamin'izay fotoana zay dia mbola tsy nisy ireo masera na iza na mpianatra katesisy fa ireo riany katesista ireo riany no nitondra fampianarana katesisy tamin'izay fotoana zay. Ka nisy koa zanam-piangonana niara-dalana tamin'ireo dia zanam-piangonana Ambondrona dia zanam-piangonana eo ambany fehin'ny Victoire Somanirivo ao Atsararano dia hoe zanam-piangonana Ambodimanga. Io zany nisan'ny katekista Rafarasamena niaraka tamin'ny Amborovy. Izy ireo dia paka mamonjy lamesa Amborovy ety ary ny Amborovy saka Patekôty dia mamonjy lamesa any amin'ny zanam-piangonana Ambondrona. Dia indray mandeha nanao faninanana izy ireo, faninanana hira ka tahira tamin'izay mbola zafindrona. Ny zafindrona dia tsy hoe amin'izao fotoana hoe zafindrona hira paty na hira ny akolandolo fa zafindrona dia teny avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra nitsongaina natao hira. Zay natao hoe zafindrona. Ka rehefa vita zay zafindrona zay tamin'ny faninanana nataondreo dia nisy vahiny mba nanatrika an'io zafindrona io tamin'izay fotoana zay. Dia faly io vahiny io nanatrika an'io zafindrona io. Ka rehefa faly izy nanatrika ny faninanana io ka tamin'izay moa ny paroasy Amborovy nahazo fandresena tamin'ny fotoana io. Rehefa nahazo fandresena paroasy Andrevy dia hoy zao ny vahiny io hoe ho any andafy ka rehefa tonga any andafy dia anome cadeau ho anareo alefaka aty Madagasikara. Dia io le cadeau nomen'io vazaha rehefa tonga tany andafy izy dia nitsenaina teo amin'ny aéroport Mamantina à Saint-Piste tamin'izao io cadeau dia sary pôpety kely Masombavy Tereza Jesosy Zazakely. Ka izay zany natonga ny paroasy Amborovy ho lasa eo ambany fehiny Masombavy Tereza Jesosy Zazakely. Tamin'ny taona 1770 dia nisy rivo-doza mahery vaika nandalo teto Majunga. Ka rehefa nandalo teto rivo-doza io dia nanimba ilay fiangonana naorina ny Randriamitsiry-pera sy Rafara Marie Estera tao andrefana ny EPP. Simba io fiangonana io, tsisy tsony ny fitoerana ivavana. Kanefa tamin'izay fotoana zay dia nanapa-kevitra ny monseigneur teto amin'ny diocèse zay, monseigneur Jean-Baptiste fa hividy tokotany malalaka anaovana fiangonana. Ka tamin'ny taona 1770 no nividy toerana malalaka ity toerana anaovanay tantara ity mba anaovana fiangonana ho ivavahan'olona. Ka tamin'izay fotoana zay no nahavitany fiangonana teto amin'ny paroasy Amborovy. Ity ilay fiangonana izay lasa école amin'izao izay namboarin'ny monseigneur Jean-Baptiste ka notatany mon père Robert Morceau. Tamin'izay fotoana ireo dia mbola ny katekista nitondra manampy an'izy ireo mampianatra katesisma, mbola tsy misy mon père
Antsiranana tamin'izao fotoana zay. Ka nisy aloha batemy voalohany tamin'ny 1952 dia batemy Ramatoa Rousseau Victoire, ary ny communion voalohany dia 10 rahavavy reo natao communion voalohany tao dia Rafara Marie Louise, Ramampy Marie Josepha, Razanamasy Christine, Razanamasy Zanety ary Marie Zanna. Ireo no natao première communion voalohany tamin'ny fiangonana izay naoriny Monseigneur Jean Batio io. Afaka herinandron'io fotsiny reo dia fa natao confirmation indray. Marina zany tamin'izay fotoana zay 1952 io ka hatramin'ny taona 2002 ny spiritainy io nitantana ny fiangonana teo aloha. Ka ireo pretra tamin'izay dia ry Manaklana Jean-Pierre, Talvas Joseph Antoine, Bernard Bezaka ary Gabriel Mohamed. Tamin'ny taona 2020 ka tamin'ny 2020 dia nisy pretra diocésaine nanao tetezamita nandray ny paroisse ka ny pretra jésuite hiasa eto Amborovitry, ary izy zao fiangonana vaovao hitantsika mijoro eto zao. Dia ny taona 2024 Ramaholy Soajery izay pretra ny jésuite io no nanapa-kevitra anorina fiangonana vaovao, ka izy tamin'ny fitondrany teto amin'ny paroisse ny Amborovitry no nanangana zao fiangonana izao tamin'ny taona 2024 ary 2024 izy no nandray asa teto amin'ity fiangonana vaovao ty. Be ireo ezaka vitan'ny paroisse. Raha zao toerana misy atsika zao tazana atsika zao dia io trano hitantsika zao io ny école normale taloha. Tamin'ny taona 727 no tonga teto amin'ny paroisse Amborovitry mon père René Michou, izay sady nitantana ny paroisse no nanao fiompiana omby vavy Bernono akoho manatody lava ary kisoa, nomeny anarana hoe FFT na Foibe Fivoarany Tantsaha io toeram-piompiana io. Vanim-potoana nampiazaka amin'ny paroisse Amborovitry ny febroary 2024 izay nandalovan'ny taolo ambalin'ny Masimbavy Terezy Zazakely izay niereta tory tao amin'ny Karmelita ary teto amin'ny fiangonana trano taloha izay lasa sekoly tao no nanaovana lamesa farany nanaova mbelomazy tamin'ny 3 andro ny aviany teto amin'ny diocèse. 2024 dia nanapa-kevitra ny komity sy ny pretra fa hanao sekoly eto amin'ny paroisse tanteraka zany ka nitombony tamin'ny présécolaire sy primaire. 212 sy 12 no nisokatra ny collège ary 412 no nisokafan'ny lycée ka efa misy hatramin'ny kilasy famaranana terminal izao. Ny 12 no nitsangana ny tilikambony fiangonana vaovao Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus Amborovitry. Nisy ny fanaovana la grotte izay eo ambany fitantanany MDMK. Ny fiangonana teo aloha novao trano sekoly Ambaratonga fototra. Ny trano fanofanana FFT dia lasa sekoly ka natao fianarany Ambaratonga voalohany. Ny école normale teo aloha dia namboarina ho efitrano fianarana ho any Ambaratonga faharoa seconde ary première terminale, ary nitohizana bureau komity ny ambany ary ambony kosa natao salle d'œuvre. Ny Masera Zafman no nitantana sekoly voalohany ary nodimbiasa ny Masera Saint Joseph de Clinique tateorina ankehitriny dia fikambanan'ny jésuite no mitantana azy hatrizao. Na vita ezaka lehibe ny fiangonana amin'ny famoahana olona na religieuse lahy zany na religieuse vavy. Dia anisan'ny tafavoaka tato amin'ny fiangonana amin'ny paroisse Jesosy Zazakely eto Amborovitry ny mon père Zida diocésaine ary Jean-Pierre jésuite, Arthur diocésaine, Dacizy diocésaine, ary koa ny religieuse vavy zay vao namasina tamin'ny 20 août 2024 teo dia Sera Rodine zay avy ato amin'ny quartiernay Petite Place ka tafiditra ao amin'ny Sera de Sacré-Cœur et Jésus de Marie Amborovitry. Zay zany anisan'ny ezaka goavana manisan'ny vitany paroisse-ny Jesosy Zazakely eto Amborovitry koa. Izay sy zay ary ny fomba mba entina azo hitantarana ny paroisse-ny Jesosy Zazakely eto Amborovitry. Ka dia misaotra betsaka antsika kristiana rehetra zay manaraka ny RDB Live na eto Amborovitry zany na ena Majunga na eran'ny Madagasikara indrindrandrindra any ivelany. Ka dia makasitraka antsika daholo ka manainga antsika mba hivavaka hazoantsika hery mba ahafahantsika manantanteraka sy adidy andraikitra rehetra amin'ny finoantsika amin'ny kristiana katolika. Mbola eto amin'ny akara Masimbavy Terezy Jesosy Zazakely Mahajanga Amborovitry any no hitondrana ianareo. Rehefa herinao teo ny tantarana sy mombamomba anazy dia anaraka indray tsika ny andraikitra sy ireo adidy maro zay sahany eto amin'ny diocèse iandraketana koa araohatra amin'ny farany azy. Anaka, ataovy amin'ny kalemem-banany asanao dia ho tiavina kokoa ianao. Araka ny fisondrotanao no aoka hiatrenao tena dia hahita sitraka amin'Andriamanitra ianao. Siraka, 7:7 ka hatramin'ny 12.
Ny paroasy Namborovy de miorina eto Amborovy akaiky ny aéroport. Raha avy any amin'ny ville de mandalo ao amin'ny parkin'ny aéroport no mitsofoka makaty am-piangonana raha mitondra fiara. Fa misy koa ny lalana manapaka azon'ny fiara le ihany koa avy eo amin'ny toerana atao hoe Sampanatelo akaiky ny Sara Hotel. Ny mpiangona eto amin'ny paroasy de avy eto amin'ny manodidina akaiky sy misy ny avy any Grand Pavois, ny any Belita, any amin'ny Fitogasy, Maroala, Ankaraobato, Ambalamahogo akaiky n'Ambondrona any amin'ny Potomain. Nozaraina ao quartier 7 eto amin'ny fiangonana Ankaraobato, Belinta, Amborovy Centre, Cité, Petite Plage, Sonedanana ary Sararivo. Marina fa ao anatin'ny fokontany iray ireo toerana voatonona rehetra teo ireo de ny fokontany Amborovy. Tahaka ny hita amin'ny fiangonana rehetra de misy ihany koa ireo kristianina tsy mipetraka eto Amborovy no tonga mamonjy ny sorona masina eo. Isaky ny quartier de ahitana folotafo izay tsy mitovy ny isany arakaraka ny alehiben'ny quartier. Fa raha total izy ireny de misy folotafo 7 manodidina ny paroasy koa de misy ny fikambanan'Anjelojosy maromaro mipetraka izay manome tanana eto amin'ny paroasy. Ny akaiky eto de ny maseran'ny Safima na ny zanakavavin'ny fiangonana eto Mahatsanga izay niorina tamin'ny taona 520 eo akaikiny eo ny maseran'ny Karmelity izay tonga teto Amborovy tamin'ny taona 470. Eo koa ny maseran'ny Saint Joseph de Cluny izay tonga teto tamin'ny taona 7 Tsy lavitra eto ny maseran'ny Sacré Cœur de Jésus et de Marie izay tonga teto Amborovy tamin'ny taona 350 Any Belita ny maseran'ny disciple de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus izay tonga teto tamin'ny taona 420 sy ny masera Fille du Cœur de Marie izay tonga teto tamin'ny taona 420 ary ny zandriny indrindra de ny maseran'ny John Baptiste na ny Baptistine izay miorina any Ampitolova miaraka amin'ny zanam-piangonana any Ampitolova. Mijoro eto amin'ny fiangonana koa ny vovonana telo de ny vovonan'ny ankizy, ny tanora sy ny olon-dehibe. Misy fikambanana masina samihafa eto ny MDMK, ny Conférence de Saint-Vincent de Paul, ny Carte d'honneur, ny laïka Carme, ny Carmel, ny CTS, laïka franciscaine, ny FTK. Misy koa ny famindrampon'Andriamanitra sy ny vondrombavaka karismatika ary ny fifakry. Manekisy ny tanora kosa de ahitana ny afafy FET, Pampikry, Antily sy ny Fanilo, TMV na ny tanora Marialy Insensienne, jeunesse franciscaine ary koa nisy ny fikambana ampiservy sy ny Ethiopie. Raha makasika ny katesisy indray de manaraka ny rafitra mipetraka eto amin'ny diocèse ny paroasy. Misy ny pré-catéchèse izay ahitana an'ireo ankizy latsaky ny 7 taona mianatra ny mivavaka. Ny ankizy feno 7 taona no raisina ao amin'ny dingana voalohany mpanomboana ny katesisy. Ny dingana faharoa manomana ny ankizy amin'ny confesy voalohany. Ny dingana fahatelo andraisana ireo ankizy manao kominio voalohany. Ny dingana fahaefatra manao ny fanavaozan-toko tamin'ny batemy sy ny kominio amin'ny fomba manetriketry. Ary ny fanomanana ny fandraisana amin'ny fankairezana dia atao ao anatin'ny roa taona. Dingana fahadimy taona voalohany sy taona faharoa. Entanina trany ireo nandray ny sakramentan'ny fankairezana na fandaliana mpinoana ao amin'ny dingana fahaenina sady miomana no mpampianatra katesisy anampy ireo zandriny amin'ny katesisy. Misy ihany koa ny katesisy mandreo miomana amin'ny batemy orsaina sy ny katekomena. Indroa isa-taona no misy batemy eto amin'ny paroasy de ny volana Jolay sy ny volana Desambra. Ny mariazy koa de misy ihany tsy de betsaka tahaka ny hita any an-drenivohitra. Manana zanam-piangonana telo izay miankina aminy ny paroasy ny Amborovy. Ampitolova ambany fiarovan'ny Masindahy François d'Assise eo amin'ny 7 kilometatra avy eto Amborovy. Ankazomena vony eo ambany fiarovan'ny Masindahy John Baptiste eo amin'ny 12 kilometatra avy eto Amborovy ary Antsanty eo ambany fiarovan'ny Masindahy Benoît 17 kilometatra avy eto Amborovy. Azon'ny fiara le avokoa ireo fiangonana ireo afa-tsy Ankazomena vony no somary sarotsarotra amin'ny fotoanan'ny orana. Noho izany mahazo fitsidiana indray mandeha na indroa isam-bolana ireo fiangonana ireo ary ankehitriny de zana ihany koa ny azahoan'izy ireo lamesa amin'ny fety lehibe ny fiangonana. Misy sorona masina isan'andro eto amin'ny paroasy manomboka amin'ny 9 maraina na amin'ny 9 sasany amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina ny fialan-tsasatra lehibe. Ary misy lamesa koa roa koa alahady
amin'ny fotoana fianaran'ny mpianatra. Ka ny lamesa voalohany, lamesa paroisialy, manomboka amin'ny enora maraina, ary ny lamesa faharoa izay natao amin'ny mpianatra katesisy. So andreo izay tsy afaka mamonjy lamesa maraina, manomboka amin'ny 7 ora sy sasany. Mandritra ny fialan-tsasatra lehibe, dia lamesa tokana ihany ny eto amin'ny paroasy dia amin'ny 7 ora. Eto ampamarana dia misaotra antsika rehetra, misaotra ny RTP Live, mizara sy mampahafantatra ny fiangonana Amborovy. Misaotra ny kristiana rehetra miara-mentana ho an'ny fantarana fanjakan'Andriamanitra amin'ity faritra ity. Misaotra ny rehetra miara-mesaka mampandroso ny finoana teo ny fiangonana. Mbola maro ny ezaka tiana atao amin'ity fiangonana ity, hanentanana ny rehetra trany. Sy isika rehetra izay nahazo fahasoavana tamin'ity fiangonana ity, na eto an-toerana, any Andilambato, nolotanana hanampy hatrano ny fiangonana. Raisina tanandroa ny tolotra aminareo ny fiangonana. Misaotra indrindra eto. Izaho izao dia eo am-panatsarana ny fanamafisam-peo ao am-piangonana ary ny fikasana dia ny anatsara ihany koa ny manodidina ny fiangonana. Ka asiana autobloquant mba ho azo ampiasaina amin'ny fety lehibe rehefa maro ny